Manakalaza ny fahefapolo taona nisiny kosa ny Aikido Fananantenana izay mampianatra manokana ity haiady ity eto Madagasikara. Etsika maro samihafa araka izany no tanteran'izy ireo anatin'ny fandaharam-potoana izay fankalazana izay. Ny alahady voalohan'ny volana Desambra izao no anatanterahana ny hetsika festival des Armatiaux self défense izay karakarain'ny Aikido Fananantenana. Izany dia entina indrindra hanamariana ny fahefapolo taonan'ny fikambanana izay mampianatra manokana ny haiady Aikido. Fampisehoana ireo karazana haiady na self défense maro isan-karazany araka izany no hita mandritry ny hetsika. Ny zavatra iseho amin'io dia mampiavaka azy zany dia voalohany indrindra aloha ao daholo ny mpanao ara marso rehetrarehetra ary indrindra ireo fisian'ireo grand maître izay mbola tsy nentinanao mihitsy hatramin'izay fa tamin'ity zany voavonona no anao izy noho ny firalahiana moa zany sy ny mampinamana sy ny mampiralahy sy ny mampianaka. Ary ny zavatra mbola goavana ihany koa dia ny fisian'ireo force de l'ordre sy ny service sécurité izay anao ny ampisiony traikefany momba ny self défense amin'ny anatin'ny asa taona. Anisan'ny lehibe eo amin'ny fahaizana haiady i maître Michel le Dragon izay isan'ny handray anjara amin'ny hetsika festival des arts martiaux. Ny fampahafantarana ny haiady maka endrika kolontsaina malagasy no isan'ny voiziny manokana nandritry ny fiangaliany izany haiady izany. Ny malagasy moa Michel le Dragon moa ny tety imbaly ny tetany Madagasikara ny karoka ny mampiavaka ireo fanatanjahantena maro samihafa satria misy manao sport de combat izay amin'ny 20 discipline misy eto Madagasikara. Misy ny arts martiaux eo amin'ny 7, misy ny sport de précision eo amin'ny 7, misy ny sport et loisir eo amin'ny 7. Ary mazava tsara rehefa manao ireo nentim-paharazana ireo dia tsy maintsy hampanarahana zavakanto sy ny kolontsaina tsy afaka mizara izay zavatra izay. Dia rehefa tapitra moa ilay fititezana Madagasikara ataoko fa tapitra tamin'ny 90 dia nampijoro zahay ny atao hoe ny fikambanana anankiray antsoina hoe fikambanana gasika mahery mampivondrona ny herim-bahoaka rehetra izay maneka sy mankasitraka ary mankatoho ireo fanatanjahantena sy zavakanto parazy isamboka isam-paritra eto Madagasikara. Mpandray anjara maromaro izay ahitana disiplinina samihafa moa no handray anjara amin'ny hetsika festival des arts martiaux ka samy manana fandraisana anjara 10 minitra avy ireo disiplinina. Anomboka amin'ny 2 ora ny hetsika ao amin'ny palais des sports.